enina amby roapolo jona araka amby roapolo sy roa arivo amin'ny valora sasany alina izao adiny 5 no naharetan'ny lanonana fanamariana ny fankalazana ny faharaiky amby enimpolo taona ny niverenan'ny fahaleovantenan'ny Madagasikara sy faharaiky amby enimpolo taona ny folo alina malagasy. Adiny 10 iaoka no naharetan'ny lanonana seho antsehatra ataon'ny rosy sy afomanga no namaranana izany lanonana izany. Na dia efa nandeha tsy litsofina andro vitsy talohan'ny lanonana aza fa isy ny afomanga dia ny sabotsy mihitsy taorian'ny matso vao nilaza tamin'ny fomba ofisialy mikarakara fa isy ny afomanga amarana ny lanonana. Notsindriana tamin'izany moa fa fanomezana manokana avy amin'ny filohan'ny repoblika sy ny vadiny izany afomanga izany. Endrika fizarana hazavana ho anisa tokantrano ny afomanga hoy ny mpanentana ny lanonana sy rosy izay akoatra ny masolom-bavim-bahoaka azy dia anisan'ireo mpanakato tonga nanafana ny lanonana taorian'ny matso. Ny iran'ny rosy no nandeha nandrindra ny fipoahan'ny afomanga ka voatery ny andro kely ny fivoahan'ny seho mandrapirindra tsara ny fanamafisam-peo teo Mahamasina. Ankoatr'io tsy fahalavorariana kely teo amin'ny fanamafisam-peo ka somary nahatara kely ny fiangan'ny afomanga dia zotra mpilaminana sy tsy dia nahitana olana loatra ny lanonana. Tamin'ny 3 ora sy sasany araka ny fotoanan'ny fanomezana no nigadona teo an-kianja ny filohan'ny repoblika fa efatradiny talohan'izay no naneno ny tafondro nanamarika ny fanombohan'ny lanonana sy nandraisana sahady ireo lehibe ny androm-panjakana tonga teny atoerana. Ny hira Zanahary ota io no nandraisana ny fahatongavan'ny filohan'ny repoblika. Taorian'ny fananganan-tsaina sy ny hira-pirenena dia nisy ny antso fanentanana nataon'ny Andry Rajoelina ho an'ny tafika malagasy izay feno 20 taona tamin'ny 20 jona teo ihany koa. Mankalaza ny faha-20 taona ny zozo ny fifohana ny sisika saranareo nizozaka iaro ny fiainam-pirenena Wakakana dia yang sama yang memiliki si abusu anak kasihan. Rehefa vita ny fisafonany andian-tafika izay natao an-tongotra na dia naranty teo an-tokotanin'ny kianja Mahamasina aza ireo fiara fibaikona anankiroa fampiasan'ny filohan'ny repoblika dia nanomboka ny matso. Fihetsika mirindra nataon'ireo mpanao haiady taekwondo avy ao amin'ny Kosfa narahan'ny fampisehoana silent drill hetsika mirindra atao am-pahanginana fanao any Etazonia izay nasehon'ny mpianatra avy ao amin'ny akademia miaramila ao Antsirabe no nanomboana ny matso. Nisy ihany koa hetsika mirindra nalay tahaka avy amin'ny tafika japoney nataon'ireo mpianatra avy ao amin'ny sekoly miaramila pirenena nanomezana izany. Nanaraka teo amin'izay ny matso ka nanehoany avy ao amin'ny tafika ny endrika sy ny rafitra vaovao. Lehilahy sy vehivavy 330 avy amin'ny tafika na an-tanety na anabakabaka na an-dranomasina, avy amin'ny zandarmaria pirenena, avy amin'ny polisy pirenena, avy amin'ny mpandrarano fonja, avy amin'ny rano sy ala ary avy amin'ireo mpamonjy voina no nandray anjara tamin'ny matso. Naseho nandritro io matso io ihany koa ireo karazana fiara fampiasan'ny tafika sy mpitandro filaminana rehefa manao ny asa fiarovana sy fitandrona filaminana izy ireo, fiara tsy mataho-dalana. Moto, fiaramanidina, angidimby. Taorian'ny matso dia nisy ny fampisehoana an-tsehatra nomeny mpikarakara anarana hoe sehon'ny fiandrianam-pirenena izay nanehoana ny maha-iray malagasy sy Madagasikara.
Ankoatra ireo mpandihy sy ireo mpanakanto tonga nanafanan-tsehatra dia anisan'ny nandray anjara tamin'ny hetsika ihany koa ny ankizy aman'arivony avy ao amin'ny Akamasoa. Saika feno avokoa ireo seza no heverina fa ahafahana mipetraka mandritra ny lanonana. Tsy feno hipoka ny kianja satria tsy maintsy nohajaina ny elanelana ka ny seza iray tsy azo nipetrahana teo anelanelan'ny mpijery anankiroa. Tonga nanotrina ny lanonana ireo tompon'andraikitra sivily sy miaramila ary ireo olobe eo amin'ny fiarahamonina nanome voninahitra ny fankalazana ny faha 20 taona niverenan'ny fahaleovantena. Tonga nanotrina teo ihany koa ireo maso ivoho sy ireo misolon-tena firenena vahiny fikambanan'ny iraisam-pirenena miasa sy monina eto Madagasikara.